mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba tsika ry havako tratra dia alatsinainy fa 5 volana jona ity dia miarahaba ny reny rehetra ry havako satria omaly moa ny fahatsiarovany izao tontolo izao dia ataoko ety amin'ny tontolo teto Madagasikara sy tany amin'ny tany miteny frantsay sy ratsasany ny fetiny reny tsy mitovy moa ny fetiny reny arakaraka ny isam-pirenena samy manana ny azy ny fetiny reny. Misy efa lasa lokely ny tany Allemagne, tany Canada sy ny tahaka izany fa ny eto Madagasikara kosa omaly dia arabaina ny reny rehetra ho tahin'Andriamanitra ary ho fenon'ny tompony fahasoavany sy ny fifaliany ane ianareo. Ny mofinaina voalahatra atsika rehefa korana amin'ity alatsinainy fa 5 volana jona ity dia ny Koritianina voalohany toko faha-7. Koritianina voalohany toko faha-7 andininy fa-7 ka hatramin'ny fa 4. Koritianina voalohany toko faha-7 andininy fa-7 ka hatramin'ny fa 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa aoka ny olona rehetra samy andeha araka izay anjara nomen'ny tompo azy sy araka ny antsoin'Andriamanitra azy avy. Ary izany no andidiko ao amin'ny fiangonana rehetra. Misy nantsoina voafora va, aoka izy tsy hovana ho tsy voafora. Misy nantsoina tsy voafora va, aoka izy tsy hoforana. Tsinitsinona ny famorana, ary tsinitsinona ny tsy famorana. Fa ny mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Aoka ny olona rehetra samy hitoetra eo amin'izay toetra efa niantsoina azy ihany. Nantsoina va ianao raha mbola mpanompo, aoka tsy hampaninona anao izany, nefa raha misy ahafahanao aleo izay. Fa ny andevo izay voantso ao amin'ny tompo dia olon'afaka ny tompo, toy izany koa ny olon'afaka izay voantso dia mpanompon'i Kristy. Fa olom-boavidy ianareo ka aza mety ho andevon'olona. Ry rahalahy, aoka ny olona rehetra samy hitoetra amin'Andriamanitra ao amin'izay niantsoina azy avy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Toko mikasika ny fanambadiana ity toko faha-7 amin'ny taratasy voalohany soratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto ity. Miresaka momba ny fanambadiana i Paoly, miresaka momba ny tsy fanambadiana koa izy, miresaka momba ny tsy voatery hanambadian'ny mpitovo, tsy hoe lalana tokony hizorana, tsy maintsy hizorana tsekory ny fanambadiana, fa samy misy samy mandeha araka izay niantsoina azy avy. Misy nantsoina hanambady, zava-dehibe izay. Misy nantsoina tsy hanambady, zava-dehibe ihany koa izay. Tsy ny fanambadiana na tsy fanambadiana ny zava-dehibe, fa ny fandehanana araka izay niantsoin'Andriamanitra. Zay raha fitininy ity Koritianina voalohany toko faha-7 ity. Saingy ampiarin'ny Paoly amina lafim-piainana manokana ihany koa izy ity, no hoe samy koa ianareo mitoetra amin'izay toetra ny antsonanareo azy avy, amin'izay sata ny antsonanareo azy avy. Samy manana ny satany olona. Eto moa dia ny satany hoe mpanompo sy tsy mpanompo, fa mety azo atao koa hoe satany maha olona mihitsy koa io. Ohatra hoe samy mitoetra amin'izay sata maha izy ianao azy. Ohatra hoe lehilahy ianao dia mitoera amin'izay sata ny antsonanao izay, tahaka izay ihany koa. Azo ampiarina tsara mihitsy amin'izay lafiny zavatra izay manao hoe samy mandeha amin'izay nintsona azy avy na izay satana nametrahan'Andriamanitra azy avy. Raha lehilahy ianao dia mandehana mitoetra amin'izay sata mahalehilahy izay ka ataovy ny toetra andrasana sy tokony ataon'ny lehilahy. Dia raha vehivavy ianao dia mandehana koa amin'izay sata mahavehivavy ianao izany arak'izay ny andrasana izay andrasana anao. Eto izany dia zava-dehibe no ataontsika hoe tao manipôly antsika hanaiky ilay sata sy toetra mahaisika antsika. Iny sata sy toetra mahaisika antsika iny dia ambaran'i Paoly eto fa tena antso mihitsy. Rehefa miteny hoe antso dia izao izany hoe zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy izany toetra anatintsika, misy izany toerana misy antsika maha malagasy antsika, misy zavatra voajanahary
ato anatintsika ato dia hoy paoly manao hoe antso zay zany hoe tena avy amin'andriamanitra zay. Tsy de mora loatra indraindray ny manaiky izay etontsika hoe sata na toetra mahay isikatsika izay, indrindra rehefa sendra fiarahamonina somary maherisetra na indrindra koa rehefa somary voadona matetika zay de manjary tsy manaiky ny maha izy azy ny tena. Asa raha hitanao lay fandaharana Kate Fish izy iny ao anatina fahitalavitra chaîne anankiray, chaîne américaine izy iny raha tsy diso a. Kate Fish zany hoe lay ohatrany hoe trondro saka trondro saka sa moa saka trondro zany, trondro saka dia izay le izy fa orona tsara ny tena Andohany izy io ny tena mariny, orona tsara asa trany amin'ny taona folo sy arivo tany efa lasa nataony Neve sy Scully izy iny ho lasa nataony lasa émission manokana mihitsy. Le votoatin'ilay izy dia betsaka ny olona izay mandainga identité na mandainga ny maha izy azy, afenina identité hitatsika amin'ny olona tsara moa zany sendra manaraka azy de afenilay identité ny lay maha izy azy fa sarin'olona hafa ny ataony ao na misandoka ny identité n'olona izy na mamorona identité hafa mihitsy mba ahafahana miresaka sy manatona olona anankiray. Betsaka ny antony misy moa zany misandoka identité ao anatin'ilay izy mba ahafahana mangalatra na mifetsifetsy olona, fa misy any tena menatra ny maha izy azy mihitsy. Asa lehibe loatra ny vatany, asa kely loatra ny vatany, asa noho ny volokodiny, asa noho ny lafin-jahatra maro samihafa dia mitsofoka ao anatina satana olona na toeran'olona anankiray. Mampalahelo lay rehefa sendrany reny, mampalahelo satria tsy manaiky le maha izy azy izy, tsy manaiky le maha izy azy izy satria ny fiarahamonina de matetika efa manana lasitra na modely izay efa apetraky ny fiarahamonina, ka rehefa tsy tafiditra ao anatin'izay lasitra zay ianao de mahatsiaro hoe hafahafa. Ohatra ny fiarahamonina miteny hoe ny atao hoe tsara tarehy dia olona tahaka izao, de ianao mieritreritra ny tenanao hoe tosy tahaka izany a de manjary lavinao le maha ianao anao. Zay le votoatan'le fandahana hoe Catfish zany hoe na Catfisher dia lavinao le maha ianao anao de miteraka ratra zay de nandray ianao misandoka ary mety tsy amin'ny olona anankiray ihany fa mety hoe ataontsika hoe amin'ny fiarahamonina mihitsy ndraindray mety misy olona mandainga indraindray tsy asany akory le izy fa mandainga, ndraindray misy olona manao carte de visite diso tsy hoe hampanankarena azy tsy zay loatra, tsy voatery hoe misandoka fa zao mba te ho hita fotsiny hoe ohatra zao a de manjary mandainga na koa rehefa ohatra ka miresaka amin'ny namana na miresaka amin'ny mpiarabelona de ndraindray milaza zavatra mihoatra noho zay tokony ho lazaina momba ny tena hoe zange ohatra zao, mety mitantara zavatra zay atao hoe tsy ny tena akory azy nanao azy fa ny hafa de tantaraina le izy zange ohatran'izao, za mba nanao zavatra ohatran'izao. Rendrehetra de karazan-davana ataontsika hoe iainana ao anatin'ny fiarahamonina hoe tsy ekenao le maha ianao anao, tsy ekenao satria le fiarahamonina masika na enjana na sarotra de mba tianao ny hoe ho hita, mba tianao ny hoe ho tiana. Any tena zava-dehibe moa de zay hoe mba tianao le hoe admire, mba tianao le hoe tiany olona, mba tianao le hoe manana mahaliana ny olona mombanao, mba tianao le hoe mahasarika ny olona le mombanao, fa nandray ny fieritreretanao ny tenanao de zao tsy manana zavatra mahasarika mihitsy, tsy manana zavatra mampisy fifaliana mihitsy dia ndraindray milavinao le maha ianao anao. Eto poly a de mampianatra antsika manao hoe samia mandeha amin'izay anjara omeny ny tompo azy avy, ekeo izay fiantsonana intsony ny tompo anao, nantsoina amin'izay sata anankiray, nantsoina ao malagasy ianao de mifalia malagasy ianao, aza mieritreritra miakanjo ny akanjon'ny hafa fa mifalia malagasy ianao zay ny dikan'io, nantsoina ho anambady ianao de mifalia amin'izany satany ny olona manambady zany. Paoly miteny hoe zay manambady atao zay tokony ataon'ny manambady, zay tsy manambady de aza manao ny ataon'ny manambady, dia samy mandeha amin'izay niantson'Andriamanitra zany. Fanalahidiny fahasambarana zany fa tsy hoe moral loatra, tsy hoe moral loatra miteny zany Paoly a, tsy hoe moral
raha miteny aminao izy manao hoe mandeha any ianao amin'io satana anaovan'andriamanitra anao io raha mbola ankizy ianao de ataovy ny fiainan'ny ankizy mifalia milalaova manaova jeu dia rehefa tonga kosa ny fahalehibiazana de mitoera am'izay fahalehibiazana zay hoe mba lehibe ianao fa aza manao tsony fiainany zaza fa fanalahidiny fahasambarana zany tsy hoe morala loatra fa izao zava-dehibe ny andehananao am'izay antso moa no lazany azy satria planin'andriamanitra ilay izy asa raha lay farenao lay tantara kely momba n'lay tantaran'lay moine bouddhiste sy lay scorpion asa efarenao izy iny efarentsika izy iny maka olo mpitantara dia nisy moine bouddhiste anankiray nandeha nitsangatsangana teny amoron-drano ary rehefa nitsangatsangana teny amoron-drano izy any de nahita maingoka tao anaty rano teny amoron-drano zany fanatsika fa maingoka rehefa ratsaka ao anaty rano de maty tsy maingoka tsy natao velona ao anaty rano maingoka tsy mahay milomano tahaka ny trondrona tahaka ny zavaboary anaty rano tahaka ny foza ohatra dia rehefa nandeha ny maingoka de mikofofoka atao anaty rano tao izy de hita n'lay moine izy lay moine moa zany lay mpitondra fiavahana bouddhiste dia novonjeny lay maingoka de niraisin'lay maingoka dia alohan'ny ametrahany an'lay maingoka teo amin'ny bozaka nefa hialany am'lay toerana hiafahany anaty rano zany dia niketohan'lay maingoka izy na nitsondron'lay maingoka ny tanany de rehefa nitsondron'lay maingoka ny tanany de latsaka indray lay maingoka latsaka atao anaty rano dia nikofokofoka indray lay maingoka dia niraisin'lay kofoka atao anaty rano zany de fandrony niraisin'lay moine indray lay maingoka de ho avoakany anaty rano ka tsy vao niraisin'ny fandrony de nitsondron'lay maingoka indray izy fandrony de latsaka atao anaty rano indray mazava ho azy lay maingoka de io lay maingoka fa kofofoka anaty rano indray fantelony niraisin'lay moine ihany indray zany izy ary dia ho avoakany anaty rano fantelony mbola nitsondron'lay maingoka ihany izy ary de toy izay hatrany tamin'ny farany vao tonga lay renin'lay maingoka satria maingoka zanan'lay izy zanaka maingoka zany de tonga lay renin'lay maingoka namonjy lay maingoka kely de nisy mpitazana tena notany an'lay bouddhiste lay moine manao hoe ono fa maninona kainao manao an'izany fa nahoana efa fantatrao lay maingoka fa anaikitra anao anindrona anao maninona ny raisinao foana ary tsy ndre mandeha tsy indroa fa mandrapamonjy n'lay renin'lay maingoka azy de zao navalin'lay moine manao hoe inona moa ny fahadisoan'lay maingoka tsy diso ange lay maingoka zay ny natiora zay ny nanaovan'andriamanitra azy natao anindrona izy tsy nanao afa-tsy zay maha izy azy natao anindrona izy zany maha izaha moine natao anana foantra biby ohatra de izao manao ny asako amin'ny maha moine de raisiko izy ka izy nge manindrony ka izy nge natiora ny maha manindrona azy tsy maingoka tsony izy raha tsy manindrona fa izao za kosa tsy moine tsony raha tsy mamonjy azy ohatra no zany de zao manao ny tokony ataoko a na de eo aza mifetsiky lay maingoka azany zahatrany amiko malala anankiray manazava ity tenyny boly ity manao hoe zao nge misy zavatra tsy maintsy ekenao amahanao anao aza atao hoe zao ny lasitra mipetraky ny fiarahamonina momba ny antsoina hoe asa de raha tsy manana ny asa iny a dia tsy sambatra aza atao hoe zao ny lasitra ataon'ny fiarahamonina amin'ny antsoina hoe sambatra tsy maintsy manana fiarakodia tsarabena tsy maintsy manana trano tsara tarebena tsy maintsy anankiray amin'ny endriky ny fahasambarana zany tsy za mazava ho azy fa tsy voatery ho zany raha fa tsy zany dia tsy sambatra ianao fa ny zava-dehibe de ny fanekenao ny fahasambarana efa eo akaikinao ekenao le mahaenao anao ary anankiray am'izay mahatonga anao sambatra de ny fanekenao ny hafa sy ny fanekenao ny tenanao tahaka nataon'lay moine bouddhiste teo raha na inona de zao miaramonina man'olona ianao de efa natioran'le olona mihitsy ohatra ny masika mety efa natioran'le olona mihitsy ny tsy manaja anao nataontsika hoe fa toetrany zay rehefa toetrany tsy manaja rehefa toetra ny mora tezitra de zao aza atao manovana inona aminao zany satria ianao efa kristianina ianao natao anana fandeferana de aza manaiky hovan'ny hafa ny toetranao fa manany ianao mahaenao anao fotsiny zay ny fanalahidin'ny fahasambarana fa tsy voatery io hovan'lay zavatra mitranga ianao de tsy sambatra ianao lasa miferinaina foana
ary mety ho kivy aza ndraindray ary rehefa voataizanao am'izay ny sainao de manjary mora resy ianao rehefa influenceny raha tsino le fitenena somary vary amin'nanana rehefa ataontsika hoe tratran'izay tanto fanovan'ny toejavatra mitranga zay ianao de manjary mora resy ohatra hoe manamboatra latabatra ianao ka nanao montage na nandrafitra matanana ka mivadika le de efa soreny ianao manao mayonnaise ianao ka mivadika le mayonnaise de efa soreny ianao mandeha bus ianao ka mitsofoka anaty bus miandry bus 163 nandrasanao mitsofoka anaty 131 ohatra na 138 ianao de efa soreny ianao satria mety mpitranga mandrakarivo zany hoe fitrangan-javatra zany de mila ekeny zany mila ekena ny hoe misy zavatra eo amin'ny fiainana misy échec eo amin'ny fiainana izay mety mpandalo ny olona rehetra misy zavatra eo amin'ny fiainanao zay tsy anao no nifidy azy fa tena fiainana zay fotsiny tsisy nifidiny mahamalagasy azy tsisy nifidiny mahalany mahavavy tsy nisy nifidiny ny toetra mahaizika atsika fa ekentsika fotsiny zay ary de tsy nisy nifidy koa ny olona ianao tsy nifidy zay voisin anao ato eo amin'ny fiafokotany misy anao ianao koa tsy nifidy zay mety ho pray fiangonana aminao satria zay io fiangonanao de zao ekenao zay ny fanekenao an'izay dia manampy anao ho amin'ny fifaliana ny fiainana isan'andro ary eto Paoly de manazava zay mihitsy fa ny kristianina manana zay fahatanjahan-tsaina izay satria fahatanjahan-tsaina ny fanekenao ny satany men'Andriamanitra anao fanekenao ny toetra mahainao anao erim-panava amin'Andriamanitra izany Paoly tsy miteny manao hoe aza mivoatra Paoly tsy miteny hoe aza miezaka tsy zay loatra io teneniny manao hoe ianao ve natsoina ho tsy voafora de mijanona ho tsy voafora ianao ve raha ohatra ka andevy de mijanona ho andevy izy fa nefa misy afahanao dia miezay ihany ohatra hoe ianao ataovy hoe cadre tsotra ianao mitoeram-piasanao de mifalia mahakadra tsotra anao fa izao mieza kosa ihany nefa na izany ara mba hiakatra cadre ambony kokoa noho izany ray Paoly tsy miteny hoe aza miezaka fa tehiteny fotsiny izy manao hoe mahaiza mifaly am'izay toerana ny men'Andriamanitra anao mahaiza mankasitraka misy irany katolika zay hoe mahaiza misaotra sy mankasitraka ny hoe zava-dehibe ny fahaizanao misaotra fahaizanao manaiky le mahainao anao ny fahasambarana ngery avako nampanantenain'i Jesosy atsika raha maty teo amin'ny azy fijaliana nge Jesosy ka nyteny hoe vita sy hoe vita ny ainy fa vita ny antoky ny fahasambaran'ny olombelona vita ny famonjena ny olombelona vita ny fanafahana ny olombelona mitebiteby fanafahana ny olombelona mifana melohatena fanafahana ny olombelona mifitsarana ny hafa fanafahana ny olombelona mifeveran-tena ho ratsy mandrakarivo zay anao tsara ianao na inona izay iheny aminao de tian'Andriamanitra ianao tsy misy olona mitovy aminao zany unika ianao rery ny ADN ny siansa de resy lahatra am'zany maika fa ny kristianina ny siansa resy lahatra fa en'olona tsirairay de unika tokana tsisy mitovy aminy ka nahoana ianao no kivy nahoana ianao no mieritreritra hoe za dia ratsy za de tsy mendrika tsy tokony fatora zany fanamelohatena izany isika fa efa no ahafahan'ny tompo de polon'Andriamanitra endrik'Andriamanitra azonao ataon'io faly mandrakarivo nisy fotoana vitsivitsy zay nisy ilay orona tsara nylay lehilahy zay sembana hitatsika ny tanany fohy ny tongony fohy nefa izy nahavita nitety nampahery olona maro ary io de zany ty avako malala raha makeny amin'iny raha makeny analakely ianao de mahita jamba mahita olona zay sembana zay tsy manana akory ny tanana sy ny tongotra ananatsika nefa mahavita mihira nefa mahavita mitendry zava-maneno nefa mahavita mizara fifaliana fa nahoana ianao manana men'Andriamanitra satany mahaenao anao men'Andriamanitra fianakaviana men'Andriamanitra asa manefa maninona no tsy afaka mizara fifaliana akory na de ao anatin'ny ankohonana nefa misy olona izay any ananina be dehibe jamba sanatriny zany misy zany misy olona marenina sanatriny zany misy akaiky atsika zany nefa ren'olo reny de zao mahana fifaliana mora mizara fifaliana ihany azy fa raharay misy olona manana fahafenona mihitsy ao aminy fahafenona ara-batana ara-tsaina raha zay nazy ilazana azy relatif ihany moa le fahafenona fa tsy feno akory le anankiray ery fa fomba filaza azy fotsiny ihany zany nefa
de zao tsy manana na iny, tsy mbola mifaly, tsy mbola mahay makasitraka. Andrarena de zao mbola matotsika hoe misantoka na mbola maka identité na personnalité hafa mihitsy. De afaka malala eto Paoly de mampianatra atsika hoe ny fanalahidin'ny fiadanana de anao mandray an' Jesoa, ary io Jesoa io de manaiky ny mahay anao anao, manaiky ny mahay anao anao de matoky fa ny tompo nanome anao io mahay anao anao io ary tokany io. Lay zanak'Adaly rehefa miverina teo am' Jesoa, teo am'le rainy de tahaka atsika niverina teo am' Jesoa, ny raisiny le rainy am' maha izy azy. De zay koa tsika le avako malala engany anao ifaly am' mahay anao anao de mifaly am'izay nomena Andriamanitra anao miezaka miasa, miezaka manompo, tsy mitsara ny hafa mihitsy, tsy manameloka ny hafa fa ekeo le mahay anao anao de samy mandeha am'izay anjara nomen'ny tompo azy avy. Misy nomen'Andriamanitra be de mahay misaotra an'Andriamanitra izy, misy nomen'Andriamanitra kely de misaotra an'Andriamanitra izy. Hoy Paoly manao hoe zay nanangona be teo am'ty tany ty tsy nanana ny ambiny zany, izay nanangona kely teto am'ty tany ty tsy nanana ny tsy ampy zany. Hoy Paoly rehefa ao am'ny tompo isika, be no omenatsika tsy manana ambiny zany sika, kely no omenatsika tsy manana ny tsy ampy zany tsika, fa ampy atsika foana Jesoa manome atsika zay ampy atsika, matoy io no nomenatsika de sahaza sy ampy atsika io, azotsika atao ny sambatra ao anatiny omen'Andriamanitra io, azotsika atao ny sambatra ao anatiny sata sy sahaza nomen'Andriamanitra io. Zay mahatonga ny kristianina tsy tokony ho latsaka ao anatin'ny fialonana na ho latsaka ao anatin'ny fitsiriritana ny hafa, satria ampy azy Jesoa, tsy hoe ampy azy fotsiny fa ampy azy manome zay rehetra tokony ho asambatra azy. Engany avako malala andeha arak'izay anjara nomeny tompo atsika avy isika, engany atsika tsy ary fa io Andriamanitra io de mahafantatra zay anjara sy zay maha isika atsika. Ka ny zava-dehibe de zao ny fananatsika finoana sy fahatokina ny fitiavan'Andriamanitra de sambatra ho amin'isika. Vavaksika tompo misaoranao za efa manafatra anay ando andeha arak'izay anjara omeny ao anay avy. Tsy miangatra ianao fa fantatrao ny anjara sahaza anay. Izahay no manana famaritana de ny melony am'izay atao hoe fahasambarana sy fahafenona, ka ndraindray latsaka ao anatin'ny fieveran-tena ho tsy ampy na tsy manana, na ndraindray ary mieritreritra ho ratsy noho ny hafa, na mieritreritra ho ny angaranao mihitsy ary, de ndraindray mety ho hitsiriritra ny hafa. Manafatra anay nefa ny teninao atolosoatra masina manao hoe aoka ny tsirairay, aoka ny olona rehetra samy andeha arak'izay anjara nomen'ny tompo, aoka ny olona rehetra samy hitoetra ihany koa amin'izay niantsona azy avy. Tompo de ampahirezo zahay ahisotranao amin'izay anjara nomenao anay tsirairay avy, amin'izay zara fitahina nomenao anay tsirairay avy, de ataovy mahay misaotra anao zahay, ataovy hita anay ao anatin'izany anjara sy sata sy tolotra avy aminao zany ny fitiavanao sy ny fifalianao ary ny fahasambarana. Vavak'izay tonga ampahirezo ny malagasy hitambatan'olona hiezaka amin'ny asa nefa anaiky raha teo koa ny anjara zay samy omenao azy mba tsy hitsiriritra ny hafa na ho latsaka ao anatin'ny fialonana. Mivavak'izay tompo ampahirezo ny tokantrano tsirairay am'izao fiandohan'ny herinandro zao, omeo anay ny herim-po sy ny herim-panahy afaka mandroso hatrany amin'ny asa arakofy amin'ny voninahitra ao ny herinandro vaovao anay ho fiainam-pifaliana, ho fiainana feno fiadanana, de mametraka ny fiainana tsirairay avy amin'ny fahasoavanao zay Jesoa. Amen.